mianatra eo tongotrao. Valomerabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny lehibe isika amin'ity alatsinainy ity, manoana ny fahasoavan'ny tompo aminao hatrany ary mirary anao mba hanana fahazotoana ihany koa ny fianarana ny ten'Andriamanitra. Alohan'ny derantsika ny amin'ny lesona an'io dia vavakisika. Tompo misaotra anao izay fa mbola menao fotoana ankehitriny mba fanamaneka ny teninao, mikataka aminao mba hiasa eo amin'ny mpanomponao izay mienjo ao fandaharana izao, ka ny teninao izay raisinay isanandro isanandro ane ahatonga anay ahatoky hatrany amin'ny fiteny fikasanao ka tsy hanana iah izahay satria ianao ny tomponay. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny lesonantsika androany dia manao hoe ny tenin'ny fiainana mandrakizay. Asaiko ianao mamaky ny Jaona 9 izay mirakitra ny lazain'ny Petera mahakasika an'i Jesosy. Anisan'ny lohahevitra hita manerana ny filazantsarany Jaona manko ny tenin'ny Petera mikasika ny fiainana mandrakizay. Ao amin'ny Jaona 1 io no ahitana ny teny hoe fiainana mandrakizay miverina imbetsaka ao anatin'ny tontolo-kevitry ny famahanana an'ireo olona 5,000. Ambaran'i Jesosy fa izy ny mofinaina, midika izany fa loharan'ny famonjena mandrakizay ny fiainana sy ny fahafatesana ary ny fitsanganana tamin'ny maty. Ny 17 fara-fahakeliny no ahitana ny hoe fiainana mandrakizay na ny teny mitovy hevitra aminy ao amin'ny filazantsarany Jaona. Tsy manondra ny fisehan'ny fanahy misaraka ny vatana izany na koa ny fahatongavana ho anisan'ny fanahy velona mandrakizay na izay fiheverana ara-panahy hafa. Tsy izany fa ilay hery manolotra fiainana izay mitondra famonjena sy heviny ho an'ny fisiantsika ankehitriny sy ilay fiainana izay tsy manam-pahatamperana amin'ny fiverenan'ny tompontsika, izany ny tondroany izany. Tahaka ny nahatongavan'i Jesosy nofo no isehon'ny fitsanganana amin'ny maty izay resahany anatin'ny fotoana sy ny herana ary ny vatana azo tsapahitanana. Fitsanganana amin'ny maty izany, fa navaozana n'ilay fiainana izay nisy tao idena fahiny. Amin'ny finoana rery ihany no inoantsika fa tonga nofo Jesosy Kristy ary tsy vitan'izany fa maty ho antsika ihany koa. Tonga amintsika tahaka ny fanomezana izany finoana izany, nefa tsy maintsy misafidy ny ampilefitra ny momba antsika amin'i Jesosy isika sy hibebaka ary hangataka ny rano mba azahoantsika famelana ny fanadiovana ny fahotana. Rehefa nanontany amin'ny Petera Jesosy raha toa izy andao azy dia izao no navalin'i Petera: Tompo, hankany amin'iza moa izahay? Ianao no manana ny teny ny fiainana mandrakizay. Izany no mamintina ny votoatin'ny famonjena sy ny fomba ahatratrarantsika an'izany. Tsy avy amin'ny filozofia izany na ny tantara sy ny siansa. Ireo rehetra ireo dia fampianaran'olombelona, fa avy amin'i Jesosy izay manana ny fiainana mandrakizay eo aminy ka manolotra an'izany maimaim-poana ho an'ireo rehetra mamaly ny antso ny fanahy masina ka mandray izany. Ireny tompo tokoa ianao, hamaly ny antso ny fanahy masina, handray azy ary ihany koa ho fiainanao tokoa ny fiainan'i Jesosy ary mba ho hanao hika tahaka ny Petera isika, ilay manao hoe ho any amin'iza moa izahay Tompo? Ianao tokoa no manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay. Amen. Tompo malala ho any amin'iza tokoa izahay, ianao no manana ny fiainana mandrakizay, aoka izay ho eo aminao mandrakariva mba hahafahanay manana ny fiainana mandrakizay. Tompo, ampio izahay tsirairay avy izao mba tsy ho very anjara ny amin'ny zavatra efa homaninao anay, fa toky hatramin'ny farany na dia famaofao ara ny fiainana eto amin'ity tany ity. Dia nonay tokoa fa hisy fahatamperana izany, fa ilay maharitra mandrakizay avy any aminao, izany no irina indrindra. Aminaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.